sy ny salasala zany foibe aminareo na maro ny fangatahanareo nansinareo dia izao movoka dia fanomezana izy io hoentina mamokatra ohatrako mampanome misaotra koa nareo tampianto ny hetsika dia ny programme ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia betsaka ny zavatra azo sika tian'osy satria faly izy tamin'sika tian'osy dia izy tompony magnavela hiteny anazy fa sy hiteny alohan'ny tompony tegna fa ho avy izy aty amintsika ty ary hamety etikasa ho asika tanora ka le traikefa azosika zao mbola hahazo asika raha hafa koa apren'izay ilaina zany nareo hoe amineo modely ho asika ho avy aty zao ny ambassadeur n'Union européenne dia azo atoro gn'asanareo plus zany nareo manao asa soa plus asika mahazo fagnampiana satria hatao ho reharehany anosy anareo zao fa ianao dia nitondra n'izao zavatra sarobidy zao ary nitondra ny fisaorana koa amin'ny mpanoana dia ny tetikasa projet BIT fisaorana koa zareo nanome an'izao misaotra ny vehivavy mpandrara koa zay solony Ramatora Samuel na tena eto ny karakara asika vehivavy sy isika tanora zany ny BIT sy entreprendre de Madagascar izay nanome ireto fampitaovana ireto ho an'ny association zay misy ato amin'ny faritra Anosy satria zava-dehibe moa zany ny fampandrosoana indrindra zany voasambany moa zany araky ny resaky ny vice-président ny FOI ny vehivavy moa zany ny tena ataontsika hoe motera zany ny fampandrosoana amin'izao. Inona ny tanjony ny BIT sy ny entreprendre Madagascar ary ny FOI raha ohatra ka nanao an'ity zavatra ity dia mba anana asa mendrika isika indrindra fa eo amin'ny faritra tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fahaizana manao sy ny fanamafisana ny fahaizana manao rehetrarehetra ary ny fiarahana zany mijery hoe ahoana ny ijerevana misimisy kokoa ny tsirairay avy dia ny vehivavy sy ny tanora ao anatin'ny sehatra zay voatondro zany misy anankidimy ny sehatra ao anatin'ity tetikasa ity misy zany ny teto Anosy dia misy ny Boeny misy ny Diana misy ny Otomatiatra ary misy ny Vakina Karatra ary ao anatin'ireo faritra dimy ireo dia mba fara zany roanjato olona no tratra mivantana ao anatin'izany dia eo amin'ny 700 eo isaky ny faritra ao anatin'ireo faritra anankidimy ireo BIT izay namatsy an'ity tetikasa ity ary efa tao anatin'ny programme n'asany BIT izy io dia ny tao anatin'izay zany no nanatanteraka anazy ny entreprendre Madagascar sy ny FOI na entreprendre féminin dans l'océan Indien ny fiaraha-miasa amintsika rehetrarehetra ny penina teo ao amin'ny région ao amin'ny commune amin'ny ministère rehetra amin'ny CCI aminay entreprendre Madagascar zay vonona foana amin'ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra azadino fa tsy mandeha reritsika fa ny fiarahana mientana dia zava-dehibe mba hahafahantsika mampivelatra kokoa ny zavatra misy eo amintsika toe-tsaina miary fikambanana mandroso asa mitombo ary karena mitombo ny anjarako eto moa zany dia misy olo-tena anireo vavy izay nahazo fampitaovana teo amin'ny BIT projet BIT sy EAM ary FOI eto zany zay madame DG dia mamerina ny fisaorana zay efa nataony madame vice-présidente eo tsy hainay ny tsy saotranao satria tena zava-dehibe ho anay
vondrona ao anivon'ny FOI izao nentinao izao satria ho fanombohana ny tetikasa izay ataonay ny fanampiana ny tanora, ny fanampiana ho fizakatenany vehivavy manoloana ny sehatry ny teknika fandrarahana sy ny lafin'ny fambolena fiompiana ary koa ny fanodinana ny vokatra izay azo amin'izany. Raha faritra 5 no mena izany tetikasa izany dia isaorana manokana Madame DG satria teto faritra Nosy no voalohany nanaovany izao fivatsiana fitaovana izao. Ataoko hoe amin'ny teny ngambany ny paikady izay nendazany fiofanana nomena ny ireo vehivavy dia fiofanana teknika dia fiofanana araky ny fandraharahana zany hoe fianarana mandraharaha. Eto koa zany dia manararaotra misaotra an'ireo ministera sy ireo olona izay mitondra traikefa ny formation izay natao teo anivon'ny vondrona FOI izahay. L'égalité du genre et l'autonomisation des femmes. Zany hoe ny fitovianjo ny lehilahy sy ny vehivavy sy ny fizakatenany vehivavy ka tena anatiny mihitsy zany izao tetikasa izao izay vatsiany EAM zao tena ao anatiny tanjona izay tratrarin'ny FOI. Promotion de la femme dans le monde économique. Zany hoe fizakatenany vehivavy koa zany amin'ny lafiny ara économique fampiroboroboana ny fitadiavam-bola ny vehivavy lafiny ara économique. Ireo association na vondrona izay nahazo izao tetikasa izao voalohany ny ADES, Association pour le développement économique et social du Sud, izay manao resaka fambolena épice zany no ataon'ity association ity amin'ity tetikasa ity dia famokarana ary fivarotana épice fanodinana azy ho huile essentielle. Ny VMM zany dia vehivavy mahay miray ny fiompiana akoho gasy zany hoe miompy akoho gasy zany ry zareo reo dia hanodina azy sy hivarotra azy eo amin'ny tsena eto an-toerana na ny amin'ny toerana hafa. Ny projet ataon'ny CMA zany dia resaka fiompiana trondro, zany hoe fiompiana trondro an-dranomamby. Zany hoe iompy trondro zany ny CMA dia hivarotra azy koa eto an-toerana na any amin'ny faritra hafa. Manolotra ny atsika rehetra izay mpanaraka ny info farady zany dia mankasitraka ihany koa ny ekipa ny info farady rehetra amin'izao fampandraisana anjara fitenenana na izao. Ny CCJ moa zany dia conseil communal de la jeunesse izay vondronan'ireo fikambanan'ny tanora sy misehatra ho an'ny tanora. Telo amby folo moa zany zahay vondrona ao amin'ny CCJ izay dia ny AGF, Famille Madagascar, ny Zamiko, ny Agira, ny Tafia, ONGRI, FTA, ny FGA, ny Antille Madagascar, ny Tilet Madagascar, ny Kiadiny Madagascar, ny YMCA ary ny LMFR. Ireo tanora ireo zany vondrona oray mba hoe anatratrara ny tanjona ho an'ny fampandrosoana izay. Dia ino moa zany ilay tanjona ho an'ny fampandrosoana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana toe-karena ary amin'ny resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana sy ny hoe fampivoarana ny maha-olona izay amin'ny fandraisana tanana ny fiainam-pirenena izay. Izay zany no hoe hivondronanay ao anatin'ny CCJ. Dia ny antony manokana zany nahatonga ilay hoe tafiditra atao anatiny ity fanohanana izay nataon'ny BIT sy ny entreprendre Madagascar ary ny UFO ity dia nisy ny tolotra tetikasa izay natolotra tany amin'izareo zany.
dia mitoerana safidiana moa zany Analapasy. Nanino moa Analapasy? Zahay tanora avy eto Fort-dauphin no andeha hisehatra ho any Analapasy. Analapasy zany dia hitanay fa manana ari-karena izay tena hoe tsara tohanana zany, indrindra hoe amin'ny fampivoarana an'izay sehatra ara-toe-karena izay. Dia zareo koa manana an'ilay tanimbolona katsaka 30 hektara zany, ka ireo 30 hektara ireo nefa raha tsy voakolokolo, raha tsy voatohana ara-teknika dia salamo hoe zavapoana zany izay fananana an'izay tany katsaka izay. Dia izahay tsy mijanona hoe hanoana ara-teknika an'ireo mpamboly any Analapasy, fa ao ihany koa ny fanodinana fandraisana vokatra sy fitadiavana lalam-barotra ho an'izay vokatra ho vokarin'zareo amin'ny alalan'ny hoe vokatra katsaka izay na tsako. Dia aorian'izay moa zany dia isy koa ny fanodinana n'ireny vokatra ireny. Nanina tokoa moa zany no ahodina ireny vokatra ireny zany mba ho arovana, mba hoe sakafo voaharo zany, sakafo ara-pahasalamana, mba hoe hiadina amin'izay hoe tsy fanjarisako izay no hoentina zany hoe ho an'ny vahoaka. Dia tsy hoe vahoaka ny Analapasy ihany nefa no azo tombony amin'izay, fa ny vahoaka manodidina ny Analapasy ary mety hoe ny Madagasikara iray manontolo aran'izany. Dia ankoatran'izay, ankoatran'io volona katsaka io zany hitanay fa misy an'ireo hoe langouste, huître izay hoe mampiavaka ny toerana igny. Tsara ihany koa zany ny fanatsarana azy satria misy natao chaîne de valeur. Ireo zavatra rehetrarehetra izay hatao zany dia zana hoe mba misy fifanohizana amin'izay resaka fanodinana sehatra na tetikasa ara-toe-karena izay. Dia mankasitraka ny Bureau international de travail, ny entreprendre à Madagascar ary ny EFOI amin'ny fanohanana anay tanora, satria izahay tanora dia tsy anasy ary rehefa sehatra anankiray zany zao fanomezana asa anay tanora, sehatra anankiray zao ahafahanay mihetsika, dia tena hoe mankasitraka tanteraka antsika rehetra izay.